Roly Mercia nametraka fitoriana anireo olona efatra akaiky ny fitondrana teo aloha eo anivon'ny BAC. Fahasalamam-bahoaka mila ezaka goavana sahirana ny manana marary ho ireo olom-pirenena. Tanora sy mpitolona mangataka ny hanajanonana ny fanenjehana ny sekretera jeneraly vaovao ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena mama. Faltafaraka amin'andray tongokilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabary manasanao am-panajana hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany andraisana fepetra ireo mpiasan'ny seny voamarina fa nanao fahadisoana nandika lalàna tamin'ny fikirakirana ny fifidianana. Mety afara amin'ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana izany na mety tonga ny amin'ny fitsarana ho ny filohan'ny voamiera maloatena misahana ny fifidianana androany ataoriny fianianana ireo mpikambana vaovao io nivon'ny biro maritry ny seny teny amin'ny fitsarana tapiny anosy anatin'ny fanomanana ny fikonan-doha savaranando ny seny amin'izao mba ahafana miatrika ny fikonan-doha am-pirenena. Eo ihany koa ny fanomboana ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana izay hatrana ny fitsapam-kevim-bahoaka sy ny fifidianana izay filoham-pirenena ataon'ny taona 2022. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Miartanjo. Misy ny fanavaozana tokony atao eo anivon'ny seny mahato maro ireo fitarenana momba ny fifidianana hatramin'izay ho ny filohan'ny voamiera maloatena misahana ny fifidianana androany. Laram-pamiana amin'izany ny fanadiovana amin'ny foiben'ny seny sy any amin'ireo ratsa-mangaika ny manerana ny Madagasikara. Entitra ny filohan'ny seny ny laza fa tsy maintsy andraisana fepetra ara-pitantany andrara ireo mpiasa mandika lalàna sy nanao fahadisoana. Tranga izay mety hitarika amin'ny fanesorana na fepetra ara-pitsarana ho an'ireo izay tena navita fantika an-dalàna. Mato betsaka ny fitaraina, betsaka ny fanakiana, mahakasika ny fifidianana hatramin'izay dia misy ny fanavaozana tokony ho atao. Ary anisan'ny fanombohana izay fanavaozana izay ny fanavaozana ny olona eny anivon'ny ratsa-mangaika satria efa vita moa izay ny aty amin'ny foibe ary hidiny izay ny anivon'ny ratsa-mangaika ka ireo mpikambana ao anatin'ny ratsa-mangaika ny seny hatramin'izay izay nanao fahadisoana nisy ny nanodikodom-bola nisy ny nanodikodina ny voka-pifidianana ireo rehetra ireo dia tsy maintsy andraisana fepetra ara-pitantanandraha izany hoe mety hitarika amin'ny fanesorana azy fa hitarika ihany koa any amin'ny fepetra ara-pitsarana ho an'ireo izay tena navita fandikan-dalàna. Iroso amin'ny fitsapakevim-bahoaka i Madagasikara amin'ny volana Jona. Ny volana Oktobra 2022 kosa ny fifidianana izay filohampirenena ho ny filohan'ny seny. Miroso amin'ny fanomanana izany asa tanterahana amin'izao amin'ny alalan'ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana. Manombotsika izao eo amin'ny fifidianana ireo entana rehetra sy ny fitaovana anomanana an'izay. Ao anatin'ny 2 volana no anomanana ny ara-pitaovana. Anomboka io zany any amin'ny volana faraparan'ny volana jiona any ho any ny tena fitetezana isan-tokantrano, anisana ny isan'ny mpifidy miaraka amin'ireo fomba rehetra atao. Dia eritreretina fa hifarana ny fa 5 ny volana aprily taona 7 izany lisy-pifidianana vaovao manontolo ataotsika izany. Izany no atao dia mba ahafahana anatanteraka ny fitsapahakevim-bahoaka any amin'ny volana jiona 7 ary ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny Repoblika fahadimy vaovao any amin'ny Oktobra 7 Ny entimanana arabola dia efa vonona ao anatin'ny lalàna mifehy ny tetim-bolam-panjakana taona 9 Ankoatra izay, hatreto mbola resaka mandeha fotsiny famerenana ny fifidianana eny anivon'ny komina fa mbola tsy misy didim-panjakana avy amin'ny gouvernemanta irosoana amin'ny fifidianana tokony ho averiny. Hatramin'izao dia tsy mbola misy aloha ny didim-panjakana avy any amin'ny gouvernemanta izay miantso ny fidy an-Dajavato mikasika an'ireo fifidianana eny anivon'ny komina tokony apetraka. Noho izany dia resaka mandeha aloha hatreto izay famerenana ny fifidianana eny anivon'ny komina izay. Mandray ny asany manomboka androany avy hatrany ireo mpikambana vaovao ao amin'ny biro maritry ny seny. Sivy izy ireo no tokony andrafitra izany saingy fito ihany hatreto no nanao fanianana. Mbola tsy manana solotena ny eny amin'ny seny ny antony meran-dolona izay avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Tsy manakana ny fahafahan'ny seny miasa nefa izany tsy fampina izany ho ny filohan'ny seny. Olom-boafidy avokoa ny mpikambana amin'ny biro maharitra tsy misy afaka manaisitra azy ireo amin'ny toerany araka izany mandra-batapitry ny vepito-piasany. Tsy misy azo atao amin'ny maha olom-boafidy azy ireo ny fanesorana an'ireo mpikambana ireo. Izany hoe
manapitra ny fepitoam-piasana izy ireo tsy misy na ny flankevitry ny minisitra na ny rafitra hafa afaka manaisotra ny fikambana ionivon'ny senia amin'ny andraiky ary ny fiangaviana dia izao indrindra ho antsika mpanao politika ny amin'ny hoe aleo ny asa no ifampitsarana manome toky izahay fa anaraka ny voalazan'ny lalàna manome toky izahay fa hapiatra ny mangarahara tanteraka manome toky izahay fa hapiatra ny fiatiana na ny fampandraisana anjarany rehetra amin'izay rehetra atao anomanantsika sy karakarahantsika ny fifidianana rehetra eto Madagasikara. Asa goavana trian'ireo mpikambana ny fanomanana ny fokonandoha savaranando ny seny mba hafana miatrika ny fokonandoha amin'ny pirenena. Io ihany koa ny fanombohana ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana hiatrany ny fitsapahakevim-bahoaka sy ny fifidianana amin'ny taona 2024. No tanterahina androany teny amin'ny lapan'ny fitsarana tapo ny lanona mpitsarana nandraisana ny fianianana ireo mpikambana vaovao amin'ny biro maritry ny voamiera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ireo izay misy any Abraham Rajafetra sy Traniana Solomanjaka avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, Rambina Daniel Omega avy amin'ny fitsarana tapony, Rabetokotany Mamy avy amin'ny olavitry ny mpisolovava, Rakotoary Soa Antitra avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety, Rabenandrasana Cyril avy amin'ny fraisamony pirenena ary Andria Tsimiala Lanjanyony Sarika avy amin'ny fraisamony pirenena. Fatahorin'ny fiparitahan'ny feo nandritra ny antso ataribe ny fanaovany solombavambahoaka Lanto Rakotomanga izay mitantara ny fomba nanagadrana ny Henri Laurent Rahajasson nandritra ny fitondrana teo aloha sy ny fahitana ny solombavambahoaka io tonga nanatrika ny fivirena rapitaony antenimiram-pirenena ny talata lasa teo dia tonga teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka teny amin'ny 720 hektara androany i Henri Laurent Rahajasson nametraka fitoriana n'ireo olona efatra izay akaiky ny mpitondra teo aloha. Toerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy Simbola avatsara. Nametraka fitoriana teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka 67 hektara i Rahajasson Henri Laurent fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Roly Mercia nitoro ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito tao amboriboritany faharoa Lanto Rakotomanga no ny fanagadrana azy tsy ara-drariny nandritra ny 5 taona. Voakasika io fitoriana ihany koa ny mpandraraha malagasy Mamy Ravatomanga sy Dina Andriamaoly izay sekretera jeneraly lefitry ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha nambara ny fandraitsy-kombakomba tamin'ny raharaha na voafonja azy ireo olona ireo ary namafisy ny fahamaha-olo-pirenena azy no anaovany ny fitoriana. Manao amin'ny député azy manao trafic d'influence, manao abus de fonction ary tsy ferana mihitsy misy suspicion de corruption ao anatin'ilay zavatra satria tsisy olona nanao zavatra ireny fotsiny zany le olona lazay naniraka azy fantatsika tsara ny raha mahazo azy amin'ny fotoana le hoe mamazotomanga fa ny FTT firenena teto fantatsika daholo mahazo azy na eto toerana na ambelany no zany hitatsika hoe raha mpitsarana fa misy suspicion de corruption misy blanchiment d'argent zany daholo ao anatin'iny. Ankoatra ireo dia nitory any Bertine Razafy Arvony toy ny mpampanolo lanambony teo anivon'ny fitsarana ambony Antananarivo teo aloha ihany koa izy satria efa tokony ho nahafana ny volana Janoary 2024 ny tenany saingy nisy fangatahana fandravana didim-pitsarana na pourvoi en cassation natao izay tsy manaraka ny fepitaona voalazan'ny lalàna ka izay no antony mbola nahavoatazona azy tany am-ponja nandritra ny fitondrana teo aloha. Misy indray taratasy pourvoi en cassation nataon'ny ramatoa procureur général Nkorodapelika namana zany. Lalàna milaza fa raha androany ny fitsarana mivoaka dia 3 andro fotsiny eo prizy io farafahelany fahafahana manao an'izany pourvoi en cassation zany. Fa tamin'ny fotoana io zany efa roa taona sy efapolo tio ariana nataon'ny pourvoi en cassation satria izahay mivoaka telange pararoa après iny zany mivoaka ny antony zany dia mazava be tsy azoko hevitra satria ivoaka dia mila tazomina ao anaty fonjafona dia nanaovana an'io asa tsara-dalàna sy mandevran'izay hoe abusif dia amin'ny fotoana zao moa zany namolo-pirenena mahatonga eto.
atanjony fitoriana ny adina amin'ny tsy maty manota sy ny fanararotapahefana ary ny fampiororona eo anivon'ny fitsarana andrasana ny otonirara sy ny mety ho fanadiadiana ataon'ny paky momba ireo olona voatonina anarana ireo. Nanambara ny fanohanany any Berija Ravelomanaantsoa ireo tanora mpitolona izay nilasa fa mendrika sy manana fahaiza-manao mifanaraka amin'ny andraikitra nomena azy. Io sekretera jeneraly ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga vao notendreny io. Miantso fitoniana sy fifampiresahana izy ireo amin'ny olom-botendro sy ireo izay mpiasa izay nanao fanambarana omaly. Fanampanazavana. Manoatra ny fanakianana sy ny fanalambaraka natao tamin'ny sekretera jeneraly vaovao eo anivon'ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga ireo tanora sy mpitolona. Nambaran'izy ireo fa tsy ekena ny tsindry sy ny fanambaniana atao amin'ny Berija Ravelomanaantsoa izay vao notendrena amin'ny andraikitra io. Araka ny fanazavan'i Stanley Ramarvelo dia olona manana traikefa sy fahaiza-manao i Berija Ravelomanaantsoa ary manana ny diploma mifanaraka amin'ny toerana sahaniny. No mariany fa tokony omena sehatra hiasana mpitoniana izy fa tsy atao lasibatra ny tsikera sy ny adevitra politika toy izao. Andriamatoa Berija dia mpitolona efa voaprofo zany. Efa hatrinely fa tsy hoe vao tamin'ny 2025 akory. Manana traikefa sy fahaiza-manao izy amin'ny sehatra rehetra na io amin'ny menana azy eo ary olona misokatra amin'ny fifampiresahana rehetrarehetra ny fikasana sy fanakirotanana ary anaratsiana ny endriky ny SG dia manampy amin'ny tanjona iombonana ho an'ny Jony sy ny toe-karena manga eto Madagasikara. Miantso ny mpiasa rehetra zahay mba ifampiresaka amin'ny vantana ny SG Berija satria olona vonina iaino izy ifampizara ny heviny. Melohinay ny fanambaniana natao taminy izay manimba firaisan-kina sy famendrena ny asa. Fikasana anary azy zany hoe ataoko karazana poubelle zany dia tsy miendrika ny anoitony ny asa ny asa atao amin'ny mpiasa rehetra. Ankoatr'izay nambarany fa misy olona akaiky ny fitondrana teo aloha ao ambadik'ireo antso manoatra ny fanendrena azy antony nijoron'ireo tanora miantso fifampiresahana sy fifanajana ihany koa izy ireo mba hialana amin'ny fifanenjanana. Ny ankabeazan'ireo olona hitantsika eto anatin'ireny sary navoakan'izareo reny le hoe syndicat mpiasa olona efa presque ataontsika hoe 2021 angamba ny ankabeazan'izareo no tao ankabeazana no iaho fantatra hoe régime iza ny arahan'ireo teo raha nona hoe firongana ohatra hoe mavesatra loatra fa zay exactement le izy ka matahotra zareo reo fa tsy maintsy ho atsikafony Berija ao io zavatra rehetra nataon'ireo magoy kasirôla rehetrarehetra matoa Berija nitendren'ny filohan'ny fanavaozana sy ministra misy antony zany anana ny compétence sy ny potentiel rehetrarehetra fa tsy hoe nomenao le olona dia enao tsy sanatria tsy fanambaniana ary esoriko mihitsy le hoe fanambaniana fa olona mahay matoa iny nitendrena teo dossier ny CV-ny iny arahana nahita mafy be zany enao olona docteur zany tsy n'importe qui zany raha zany amin'ny toerana zareo aloha manatona mifampiresaka. No mafisiny izy ireo fa tokony avela hiasa mpitoniana ireo tompon'andraikitra vaovao mba hahafahana mampandroso ny sehatra ny Jono sy ny toe-karena manga eto amin'ny firenena. Vavaon'ny politika tsy diso ny fitakiana ataon'ny tanora amin'izao 5000 fandiniana zany tsy verenany lesoka tamin'ny fitondrana teo aloha ho ny faneho-kevitry ny filoha-lefitry ny antenimiram-pirenena faritany Fianarantsoa androany. Tsy ampy hitsarana nanaovana tombana ny enim-bolana nijoroan'izao fitondrana izao saingy matoa misy ny fitakiana miverina dia mitaky ezaka avy amin'ireo tompon'andraikitra voakasika izany hoy ny fanazavana. Azo hitara fanasady ny fanovana kosa nefa ny ezaka ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fanadiadiana eo amin'ny sariny ny Artanja. Tsy ampitsarana na anaovana tombana ny enim-bolana nijoroana izao fitondrana fanavaozana izao ho ny filoha-lefitry ny antenimiram-pirenena faritany Fianarantsoa. Tsy azo ditsita nefa ny ezaka sy ny fiovana raha tsy lasa fa tsy ny olona nijiry sorano nanaovana fitakiana teny Akanja. Misy indray ny fitakiana mandeha amin'izao fotoana izao, midika izany fa misy tsy fahafapony vahoaka ho izy ka mitaky ezaka avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Ny hatsara ny olona italohan'ny fanovana zay zany no azo amteny azy ary tsy zarery mahita an'izany fa natsika rehetra aza mahita an'izany fa ny zavatra misy dia rahantsika mahita ihany koa hoe misy ny mbola misy fitakiana mbola misy tsy fahafahapony vahoaka zany eo anatiny no dikan'izay mila miezaka ny tompon'andraikitra tandrifan'izany ny ao ministera ny rano ny ao ministera ny angovo ny jirama mila miezaka reo zany manatsara ny kalitao ny asa atolotra ho an'ny mpanjifa zay zany ny zavatra hita
ary mafisina zay fitakina ny fanatsarana ny kalitao atolotra ho an'ny mpanjifa zay na jiro na rano satria azadiny fizay na tonga ny fiovanana izy teto amin'ny firenena. Tsy diso ny fitakiany tanora mitaky fanivan-drafitra eto amin'ny firenena. Tsy misy kosa nefa ny fahagagana anatin'ny fotoana fohy ary tsy atao peta tokony ny fanivana ka hiverina tamin'ny lesoka teo aloha indray fa mila fandalinana mazava hoy ny fanamafisana. Raha ohatra tsika hiditra amin'ny tena fanivana dia mbola veriky ihany. Tsy atao peta toko zany fa tsy maintsy misy rafitra vaovao hitondrantsika le tena fanivana fa tsy hoe ravana fotsiny eto dia rehefa avy eo andeha anjambany dia hiverina indray tsika nefa fitakiantsika teto dia tsy fakasitrahana ny fitatana n'le rangaha raika teo aloha dia hiverina indray tsika hanao teteza mita kopikolenina ataon'le rangaha raika teo aloha ve ametraka CT CST sy ny sisa sy rafitra tendrena fotsiny ho an'ny rafitra ny olona nofidiana dia olom-bo fidy ihany tokony hiverinao zany hoe zahay manaiky raha vao ny androm-panjakana misy anay dia ataovy ny fifidianana dia aloha mba olom-bo fidy foana no miverinao anatin'le androm-panjakana fa lasa anao kopikolenina ataon'le raika lahy teo aloha dia inona moa ny fanivana misy amin'izany. Ankoatra io no marina ity solombavam-baoaka ity fa mila mipetraka mazava ny fampiarana ny tanotandalàna izay ny matimatesana teny akanja. Tsy misy olona ambony lalàna araka izany fa azo anaovana fanadihadiana avokoa na iza na iza. Tsy misy ambony lalàna na olom-bo fidy na olom-bo tendry ka rehefa hita fa hoe misy zavatra tsy mifanaraka atao anaty lalàna dia afaka ataony manokatra ny fanadihadiana. Na ny tenako izao tsy maninona raha ohatra ka misy ahitana an'izany sokafana ny fanadihadiana hiverena ny tena tanotandalàna ary tsy misy olona tokony ambony lalàna. Fotoan-dehibe no altrehan'ny parlemanta amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Fotoana izay ahafahan'ny rehetra mitondra ny anjara birikiny amin'ny famanana ny olam-bahoaka ny fotony sy mamaly ny etahitan'ny vahoaka. Maika ary laharam-pamiana ho an'ny distrika ny manandrina ka dia tiavam-baolana maharitra ao anatin'izany ny famana ny olana ara-tsosialy izay tena mampikakaiky ny mponina. Eo ihany koa ny fijerena ny FCE sy ny fanokafana ny seranatsambo amin'ny faritany ny fianaratsoa izay miantoka ny fampandrosoana ny toekarena. Ao anatin'ny distrika ny manandrina aloha zany resaka lalana manahirana anay io ary tena anaovako antsoavo satria matetika voafitaka zahay tao anatin'io ngamba kosa amin'ity mba mety hisy ny anjara masoandro mba tsy voafitaka intsony zahay. Zay aloha dia anisan'ny takinay eo ny resaka fanamafisana ny resaka fandripahalemana satria fandripahalemana koa no mahatara ny fampandrosoana any aminay zay zany dia anisan'ny iadivanay ny anamafisana an'izay ary eo ihany koa moa zany ny fanampiana ho an'ny tantsaha satria any amin'ny trany amin'ny 20 ny mponina any aminay dia tantsaha mpamokatra ary tena mamokatra ny resaka vary voanjo indrindra ny voasary makirana faritany fianaratsoa dia mbola amafisinay ny fangatahanay ny fijerevana an'io FCE io zay anisan'ny iakina ny toekarena ho any faritany fianaratsoa ary indrindraindrindra ny fanokafana an'ireo seranatsambo na atao hoe sambo madinika aza ho an'ny manakara mananjary farafangana zany ny efa nisy teo aloha fa ny fanatsarana zany tokony ho apetraka mba farafaratsiny mba ahafahana mampifandray ny ara-toekarena na amin'ny resaka solika zany sy ny vokatra samihafa zay tokony hifamezivezy. Makasika ny politika izay ihany fanjakana tokana no mety hitantarana ny Madagasikara ho ny administratera sivily antokona samanana anjara toerana amin'ny fampandehanana eto amin'ny firenena ny administrateur civil nitondra ny fomba fijeriny amin'ny rafitra hitondrana ny firenena izy ireo araka ny tapaka taorian'ny fokonandoha niaran'izy ireo andro maro lasa izay état unitaire na fanjakana tokana mampiatra ny tena fitsinjaram-pahefana no rafitra politika tokony hitondrana ny firenena atahorana ny sy ny fivavakisana raha fanjakana federaly ho izy ireo nanolotra sosikevitra maro afana mampahomby io hevitra io ny administratera civil toy ny fampitomboana ny komina sy ny faritra ary ny distrika fanampanazavana. Tapaka taorian'ny fankakevitra samihafa teny fotony nentina teo amin'ny fikonando nasionaly ny administratera civil fa fanjakana tokana na état unitaire no rafitra tokony hitondrana ny Madagasikara. Takina amin'izany kosa nefa ny fampiarana ny tena fitsinjaram-pahefana izay lesoka teo aloha mba hanohanana ny fampandrosoana isam-paritra. Hitandrona ny firaisampirenena manoloana ny mety sy ny fifavokakisana eo amin'ny samby faritra no tsy mampety ny fanjakana federaly ho izy ireo. Raitra amin'ny resaka état fédéral atsika dikan'izany misy état fédéré zany hoe misy firenena maromaro zany eto Madagasikara itsika nefa dia fon'Andriamanitra ho nosy fon'Andriamanitra ho tokana
ka atahorana ny sian'ny fivakivakisana ka mba hitandrovana an'izay resaka firaisam-pirenena zay dia nanapa-kevitra zany ny antokony asa hoe alao ihantsika mijanona amin'le état unitaire fa le décentralisation tena atao mafy be dikan'izay zany dia tena omena tokoa le resaka hoe faleovan-tena ara-pitantanandrara sy ara-pitantanam-bola ny vondrombokaparitra tsy njara-pahefana. Mieritreritra ihany koa ny sinady fa tokony hijana ao ambaratonga roa ihany ny rafitra hitantanana ny fotony dia ny faritra sy ny komina ka hisorona ny faritany. Fitondrana manakaiky vahoaka ny tanjona hoy ny sinady ka azo atao tsara ny mampitombo ny komina sy ny faritra ary ny distrika. Nanapa-kevitra ihany koa ny prainy tokony asa fa ny tanjona dia hoe fanjakana manakaiky vahoaka. Dikan'izay zany lavitra be raha ohatra ka misy ny faritany fa esorina ny faritany satria efa tsy niasa rahateo dia mijanona deux niveaux zany ny collectivité territoriale décentralisée eto Madagasikara zany hoe faritra sy commune. Raha ohatra ka ilaina dia afaka ampitomboana ny isan'ny faritra fa tsy voatery mijanona amin'ny 420 isika arakarak'izay tapaka mandritra ny concertation nationale. Ny commune ihany koa dia afaka ampitomboana satria be da be ny tanàna nefa ngeza sy mivelatra dia raha mitombo ny isan'ny commune dia mazava loatra fa ampitomboana mifanaraka amin'izay ihany koa zany ny district satria à chaque niveau de décentralisation tsy maintsy misy niveau na déconcentration ampitomboana ny isan'ny district. Rafitra farana akaiky ny vahoaka ny fokotany mila petraka mazava araka izany ny toerany sy ny lanjany hoy ny fanazavany. Tokony hofidian'ny vahoaka ny se fokotany fa tendreny ny fitondram-panjakana. Ny fokotany tompoko dia alao hijanona ho subdivision administrative de base satria izy no anatanteraka ny politika ankapobeny fanjakana. Izy zany ny rafitra farany akaiky indrindra ny vahoaka. Dia dikan'izay alao ihany fidina eny anivon'ny fokotany fidin'ny fokon'olona fa tendreny ny solon-tenam-panjakana zany hoe ny lehibe ny district. Fa raha ohatra ka tapaka mandritra ny concertation nationale moa fa hoe ho atao vondrombokaparitra tsy njara-pahefana ny fokotany dikan'izay zany dia tokony misy rafitra hafa indray eo ambaniny mety ataontsika hoe secteur mety ataontsika hoe carreau mety ataontsika hoe parcelle village hameau arakarak'izay mety ataontsika azy kanefa ny fantena mipetraka dia hoe ho zakatsika ve izay zavatra zay anana ny teti-bola ho amin'izany ve ny fitondram-panjakana satria zao ara ny se fokotany manodidina ny roa latsaka kely efa misy ny ataontsika arere impayé sandraka izany fa hoe mbola hasiana rafitra hafa eo ambaniny. Maika ny famoronana fokotany izay tsy nisy intsony tao anatin'ny 20 taona ho ny filohan'ny sinady. Mila miverina tony teo aloha ihany koa ny fandoavana ny karaman'izy ireo izay omena mivantana ary tokony hisy hatrany ny fanaraha-maso eny fotony. Mijanao tolo-kevitra ny azy ireo raha ny tapaka ka hoentina eny amin'ny fokonan-doha am-pirenena. Vaovao manodidina ny fahasalamana nidina ifotony teny amin'ny hopitaly CHU Befelantanana anivadin'ny filohan'ny fanavaozana androany nitsidika ary nitondra fanampiana ireo reny terabao miatrika fahasahiranana eny amin'ny hopitaly. Nisy mantsy ny filazana fa misy amin'ireo reny mpianakaviana no tsy nahavoaloha sara pitsabony nanamafy kosa ankilan'izay ny olon-tsotra fa mila fanavaozana sy ezaka manokana ny resaka fitsabony eto Madagasikara fa resy ny manana marary. Fanampanazavana. Taorin'ny fiparitany vaovao milaza ny fisian'ireo reny mpianakaviana sahirana ara-pivelomana ka tsy afaka nandosa ara-pitsabony sy fandaniana tao amin'ny hopitaly Befelantanana dia nidina teny antoerana avetrany nijery ny zava-misy ary namany olana ka nitondra fanampiana ho azy ireo nivadin'ny filohan'ny fanavaozana androany. Notolorany kit fandidina misy 500 ny hopitaly anampin'ireo mila fitsabona sy fandraisana an-tanana maika. Ankoatra izay dia nanolotra valopy fanampiana ihany koa ary nijery akaiky ireo fototra afitrasa mbola mila fanarenana sy fanatsarana ao amin'ny hopitaly CHU Befelantanana. Angom-baovao no nafantarana fa misy tokoa ny fahasahiranana eo amin'ireo reny mpianakaviana terabao ka nahatonga ny vaovao niparitaka. Nisy ny filazana fa voatazona folatra ny 12 andro tao amin'ny hopitaly ny reny mpianakaviana telo tsy nahaloa sara pitsabony. Nitondra ny alahelony kosa nefa izy ireo no ny fisian'ny olona ivelan'ny hopitaly nanantona azy nilaza ho avy amina fikambanana ka afaka hitondra vahaolana. Nivadika ho fisolokiana nefa n'izany satria lasa natao fitediavam-bola fotsiny izy ireo kanefa tsy nahazo any fanampiana izany akory. Afaka nodisoma tsara nefa ireo reny mpianakaviana voakasika raha ny vaovao. Ankoatra izay, maneho hevitra ny olom-pirenena fa maika ny fanavaozana ny setry ny fitsabona eto Madagasikara indrindra ny fandraisana an-tanana eny anivon'ny hopitaly mpanjakana. Ankoatra ny fototra afitrasa tsy zarizary, mila fanaraha-maso goavana ny fomba fiasan'ny mpitsabo sy ny fandraisana an-tanana ny marary mba tsy heveran'ny sasany fa tsy ilainy intsony ny mpitsabo teny. Tokony atao zany fanaraha-maso amin'ny resaka fitsabona mihitsy avy amin'ny fanjakana amin'ny resaka votom-panafody ray dia le fomba fandraisana ny marary any amin'ny hopitaly mpanjakana araka le fomba mahazatra an'le mpitsabo moa amin'ny resaka fitiavan'ny vola sy ny karazany
dia zay no mahatonga amin'izy hoe tsy aleon'le olona zany ohatry hoe leo zany le olona efa vinaniny zany le zavatra hitranga any hoe rehefa tonga ao dia ianao tsy inona tsy hitondra vola any dia inona moa le any fa anatitra fahafatesana dia aleon'le olona miaritra marary azy any misy azy. Misy ihany koa ny fitarainana samy hafa fa tsy misitraka fitsaboana rehefa tsy manam-bola. Trangelana fanovana sy fomba fiasa ho ny faneho-kevitra. Misy ny azo ifampirarahana ka tokony idirana. Manam-bola le olona na tsy manam-bola tokony foana aloha raisina. Dia hita eo ny fandaminana rehefa avy eo fa ny aina zany tsy kilalao. Fa matoa reny mpitsabo reny zany nanao fianianana momba ny aina dia tokony handray foana izy. Ary tokony ametraka farafaratsiny voatsabon'le olona raha marary be ka mbola tsisy vola eo tazominy le olona na fandrarany amin'ny resaka mpitandro filaminana iray rehefa avy eo amin'ny fomba fandoavana vola. Aleoko lavitra mieritreritra hoe tavela amin'ny hôpitaly dia lasa any amin'ny pôlisy avy eo. Zay hoe tsy nitsaboana satria tsy manam-bola. Iankina ny AIDB ny fahasalamana. Marara nefa ny siatry ny fitsaboana eto amintsika ka ilana vahaolana aingana sy maharitra ho ny olom-pirenena. Mitaky finiavana sy asa mivaingana avy amin'ny tompona andraikitra izany. Vaovao ny tranga amin'ny mpiara-monina mitaraina no nitsindry sy ny fampitahorana mahazo azy ireo ny mponina ao amin'ny fokontany Mandrosoa Ivato. Efatra amin'ny taona 5,790 no nisy ny disadisa mahakasika ilay tany mirefy 2 hektara nefa mbola misy olona hafa milaza ho tompony ankehitriny. Miantso ny fitondram-panjakana sy ny ministry ny fananantany araka izany ireo mponina mba hiditra an-tsehatra sy hampanjaka ny rariny manoloana ny raharaha tato-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Efa naharitra 10 taona maro ity ady tany ity ary niteraka fahasahiranana raha ny fanazavan'izy ireo dia nanomboka tamin'ny taona 5,720 ny disadisa mahakasika ny tany mirefy 2 hektara izay efa nisy didim-pitsarana nizarany tovy tamin'ireo tompony nambaran'ireo mponina nefa fagaga izy ireo taty aoriana rehefa nisy olon-kafa nilaza ho nahazo io tany io indray ary nampiakatra an-draharaha teny anivon'ny fitsarana. Voalaza fa misy orinasa lehibe iray tafiditra ao anatin'ny antota taratasy sy ny fizotra an-draharaha ka mampiaya ireo mponina ny zava-misy. Misy andian'olona misy niakan'le tanàna dia ao anatin'io misy teratany vahiny. Dia misy ihany koa olona izay nanana fahefana teo amin'ny fanjakana ihany koa. Teo aloha sa amin'izao? Teo aloha. Ary ny ministry ny fitsarana teo aloha no namoaka an'ilay pile. Dia tsy nampiantso akoriny no an'ny olona izay concerné ao anatin'ilay pile izy. Tao anatin'izay fa gaga izay rehefa mivoaka ilay pile rehefa avy eo hoe misy an'izany fanatanterahana didy izay efa maty no vokarina tao anatiny. Ary fampidirana ihany koa anaran'olona le manana orinasa ambony Chocolaterie Robert nefa tsy tao anatin'le ady akoriny le Chocolaterie Robert tamin'izany hatramin'izay. Mitaraina no nitsindry sy ny fampiororona mahazo azy isan'andro araka izany ireo fianakaviana monina ety an-toerana. Ny antso ataonay dia fotoana fanavaozana izay. Ary renay fa mihainonay ny Andriamatoa filohan'izany tarika ny fanavaozana. Dia fantatra ihany koa fa nanao antso ihany koa ministry ny aménagement miaro an'ireo olona izay tratra nitsindry azo lena. Matsapy izay fa ao anatin'izany olona vao nitsindry azo lena izany satria ampiarana didy izay tokony tsy izy koa tsy ao anatin'ny fahamarinana. Dia izay no tena antony angatanay foano ny fanafoanana an'ilay pile izay mikitika fond sy mampiditra anaran'olona izay tokony tsy ho izy ao anatin'ilay ady. Tsy manaiky nitsindry atao amin'ireo mponina izay nilaza fa efa nampanantena ny fitondrana fa hiaro sy hijery akaiky ny vahoaka marefo. Dia olona mipetraka teto voalohany hitako teto daholo dia ireo olona manatrano ireo mipetraka teto. Fa tsy nahita olona akoatran'izao akoatran'izay fa ireo olona mijoro manana miara-mijoro aminareo ireo ny olona mipetraka teto. Tsisy olona akoatran'izay teto. Nefa vitan'ilay olona tomombana sy tsara ny tany zao misy mitrangatranga lazao tompony dia apetraka aminareo. Manam-pahefana ny mandinika an'izao fa raha izao foana ny azo anay kosa
mijaly kosa madinika e mitaraina ireo tanora satria misy ampahany amin'io tany io fanaovan'izy ireo baolina aka anaovany antso ny ampitsarana ny antso izay atao amin'ireo mponina moa zany dia tanora eto Mandrosoa mijoro amin'izao fotoana izao tena hoe tsy manaiky izay satria ty tany ty mba filalovanay be dia be ny tanora efa voasarika manao zava-dratsy mifokarongona mitsinjotsinjona ka aleo le tanora mba hilalao ihany angava tsy zay mihitsy miandry ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra isa-tsokajiny amin'izay mety ho vahaolana ireo mponina eto Mandrosoa Ivato raha ny fanazavana trano mitaky ny anohizan'ny orinasa Petromady na ny asa fitrandrana Soltany ao amin'ny plateau Mafaly ny fikambanana ireo ampanjaka sy iray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara na ny FCRTM mitondra fampandrosoana sy mamorona asa ho an'ny mponina any an-toerana ny fanohizana ny tetikasa raha ny fanazavana miantso ny fitondram-panjakana anafaingana ny fanomezana fahazon-dalana ho fanohanana ity orinasa malagasy ity ihany koa ny FCRTM fanadiady isan'ireo faritra manana arenan-kibon-tany ny plateau Mahafaly ho ny fikambanany ampanjaka sy iray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara mangataka amin'ny fitondram-panjakana ity fikambanana mba hanomezana ny fahazon-dalana ahafahan'ny orinasa Petromady manoho ny asa fitrandrahana Soltany any an-toerana araka ny fanazavana manana ivitoerana maro miasa ao amin'ny ty faritra ity ny Petromady aka ilaina ny fanohizana ny asa mba ahafahana manararoatra ireo arena voajanahary misy vonona hiara iasa amin'ny fanjakana sy handray anjara amin'ny fanarenana sy ny fampandehanana indray ny tetikasa izy ireo raha ny fanazavana trano io Petromady io anisany efa nanao etude fanadihadiana taty Beja ka amin'izao fotoana izao hitondra zavatroa ho an'ny faritsy plateau Mahafaly izy io raha li projet nataony satria ankavitsia ty malagasy hanana mari-pahaizana na hana fahaizana amin'io resaka petrôly ka mangataka zahay zany raha ohatra henkeny ihany aleo ny tohanana gasy tohanana zany malagasy malagasy ka amiko zany aminay iray aman-dreny ara-drazana tokony mba hafangain'ny fanjakana na tokony fanirianay dia mba tokony izy no homena le permis ahafahany manohy ny exploitation no mafisin'ny fikambanana fa tsy tokony ho sakana amin'ny fampandrosoana ny tetikasa ny olana mety misy satria azo atao tsara ny fifampidiniana amin'ireo ray aman-dreny sy tompona andraikitra isan-tsokajiny mitondra tombotsoa ho an'ny mponina eny fotony ny fanohizana ny fitrandrana indrindra amin'ny famoronana asa ho an'ny tanora ny vehivavy ary ny sarababem-bahoaka tika fa manana ny tsy miroro dia misy ikany ety aminay atoy ka zay raha zay angatahanay zany manohana zahay fa misy moa tsy misy moa ny fiarahamiasa vonona zahay hamaha zay toko azo vahana ary vonona ihany koa zahay hiara-hiasa aminy satria tsy sakana ho an'ny fampandrosoana fa raha zavatra fitrandrahana hahasoa ty faritra ety tsy hitanay tena kanagnaza fa atao ny fomba atao ny fimpampiresahana amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra satria hitondra asa ho an'ny tanora ho an'ny vehivavy ho an'ny sarambabem-bahoaka eny fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo ka dia mangataka zany zahay amin'izay lafin'izay mba hahafahanareo manome l'autorisation d'exploitation any Petromady izay ny présidany de docteur Emma izay zany fankatahanay nanararotanay amin'izao fivoriana izay nataonay aty Betioka Atsimo zao ankoatra izay everiny FCRTM fa afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana raha-toe-karena eto Madagasikara ny tetikasa indrindra fa ny orinasa malagasy Petromady ka mendrika tohanana no ireo antondreo dia miantso ny fitondram-panjakana ity fikambanana ity anafaingana ny fanomezana fahazahon-dalana ahafahan'ny orinasa manohy ny asany ao amin'ny plateau Mahafaly pejy fitaterana manao antso ireo taxi eto an-tanàna renivohitra manoloana ny firongatry ny fiara fitaterana antsoina amin'ny alalina ny application izay manimba ny asa fiveloman'izy ireo mitaraina ny eo anivon'ny fikambanana ireo taxi na ny FTR fa tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna mandohitra sy manaraka fepetra rehetra amin'ny taxi azy ny FTR kanefa maro amin'ireo taxi VTC no mbola mampiasa laharana avy any ivelany manoloana izany dia miantso ny fanjakana andray andraikitra aingan'ireo mpitatitra raha tsy izany dia fanapa-kevitra entitra ny mpamily taxi ara-dalàna na trisy karazavy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao
miova endrika tanteraka ny sehatra ny fitanterana andrenivohitra eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao vokatry ny firoborobony ireo fiara antsoina amin'ny alalan'ny application mihamaro ireo mpisehatra sy ny mpanjifa azy ireo vokany mipampifatiantoka tanteraka ireo taxi miloko beige crème mitaraina araka izany ireo mpamily fiara karetsaka ara-dalàna mivondrona eo anivon'ny FTAR satria potika tanteraka ny asa fivelomany taxiville nambaran'izy ireo fa tsy mahaleo ny saran-dalana manoloana ny fiakarany viditsoloka ny kojakoja ary ny fandaniana isan-karazany ny tsy fandrimpahalemana ary indrindra ny tsy fitoviana amin'ny fampiarana ny lalàna eo amin'le betsaka loatra zany le fifanana ary io tena zavatra kovavana tsy pihinay mihitsy le hoe ary efa nitaraina ny zavatra hoe betsaka le mpisehatra zay manao ny sehatra ny asan'ny olona mandohetra sy ny ara-dalàna nefa tsy manao nin'ininy tsisy volaloha tsisy nin'ininy nefa de miriorio fotsiny eny ary tena manindry mihitsy zay fa ohatra ny jereva amin'ny fanjakana fotsiny zany zavatra zany nefa amin'ny akapobeany de hita fotsiny hoe mangalatry ny asan'ny tena zany izy de zavatra tena anisan'ny mampitaraina anay zany raha tena tsorona fa ohatra alaiko ohatra fotsiny drive zao na hatramin'ny taxi brotsa rehefa misy an'io moto koa zao fa misy an'io koa zany rehetrarehetra zany zany isa zavatra tena mampitaraina anay ary efa nentinay teo anivon'ny ministère ny transport sy ny commune nisy ny fionanay tamin'ny voaingana teo zany zavatra zay de miandry ny tena hoe fandraisan'ny zareo andraiky zay fa rehefa ohatra ka hoe mbola hoe miandry maharitra izy de tsy maintsy anapa-kevitra zany ny fikambanana am'izay zavatra zay fa miandry aloha zay atreto aloha hoe andray andraiky tsarzareo mandohetra sy manaraka ireo fitsipika rehetra ireo taxiville kanefa maro amin'ireo fiara alaina amin'ny application ireo no manana laharana avy any amin'ny faritany sy mbola laharana vahiny izany hoe tsy mitovy ny fiantohana alohan'ny rotota raha ny fanazavana trany manodidina ny 7,000 eo ireo taxi voasoratra ara-dalàna saingy efa very sasaka izany noho ny fiainan'ny mpanjifa sy ny fifaninanana tsy manaraka ny lalàna efa ela no nitarainy ireo mpamily fiarakaretsaka ireo saingy tsy nisy ny raha ny fanazavana efa nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny ministra ny fitanterana ary miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny filohan'ny délégationna manokana ny tanàna na Antananarivo ihany koa taxi aloha zao de angambany aloha raha misy eo amin'ny 7,000 eo zany zay zany ny taxi fa za tena mino fa mety efa very sasaka zay am'izao satria kivy le taxi inona makivy azy le mandohetra ihany ho araka ny teniko ny mandohetra le manara-dalàna ihany manara-dalàna fa ny tsy manara-dalàna de ohatran'ny jerepotsiny ary nisan'ny mampitaraina zany ary nefa zay zavatra marina fa hoe misy n'le hoe ty fikambanany ity zay fa lasa meteritra ty aminay zany le fatezeran'le mpikambanao aminay hoe ahoana ihany izy ireo zay nefa mba miezaka zany miady ary mitaraina any amin'ny foibe iza moa ny ray mandreny mpianay ministre ny transport ny homme transport de mifaharoa manaraka ny commune tanàna Antananarivo anisan'ny tena hoe mahatonga an'izay zavatra zay de zao tsy nisy aloha manelo lalàna teto amintsika zany aloha ka hoe manazava fa hoe ny application de afaka manao asana taxi zany zay olona miditra ao anatiny io ary ny tena zavatra mampitaraina sy mampizany de zay hoe manahoana fa ahoana misy tobile WT misy tobile province misy diesel misy énergie manao asana taxi ireo nefa de tsisy etra miantso ny fanjakana indray fepetra manoloana ireo fiara miasa amin'ny application sy anamafy ny fanajana ny lalàna eo amin'ny fitanterana andrenivohitra ny FTAR raha izao mantsino mitohy de ivory ireo mpamily taxi ka naisotra ny loko beige crème izay famantarana ny taxiville hatramin'izay manenarany le vondrona anankiray nefany mariana tsara kosa aloha fa raha nisy ny ady sy nanao ny hetsika foana iadivana ny tombotsoan'ny mpitondra taxi sy ny taxi de ny FTAR ihany ny tena nanao an'izany hatramin'izayka hatramintsika miresaka zao ary mbola mitohy hatramin'izao satria akehitriny zao de marary tokoa reo mpikambana matoa zany ny teny sy manao zavatra ohatr'izao zay miteny de mety tondra ny alahelo ny mpikambana ao anatin'ny ny alahelon'ny taxi zany satria tsy misy vola entina moditsona zalahy na ny lasantsy etomody na ny lasantsy mahana tomobile any ampitsoara de matetika tsy azo noho ny le faninanana tsara dalàna reo le mifaninany reo tsy mandohety izy tsy mandoha ninina fa miasa fotsiny am'izao normal izy mampidina prix ny vidiny zany ny azo mora kokoa mety ho amin'ny mpanjifa de tsy mahazo mihitsy ny taxi normal izy tsinona tsy mandohetra tsy manao contre-visite izy tsy mandoha patente izy tsy manao contre-visite ny assurance any assurance ny tomobile tsotra ho an'ny FTAR izy ireo ihany no fikambanana ara-dalàna mijoro niaro ny tombotsoan'ny taxi manoloana ny tsirariny akatakiny izy ireo ny sy ny fitsipika mitovy ho an'ny rehetra satria raha mandoha etra isaky ny fiara ny taxiville dia tokony hanao toy izany ihany koa ireo orinasa sy ny fiara miasa amin'ny alalan'ny application.
Lafambavao afa tanteraka nahazo collège agricole ny commune ambanivohitra tsara afatra district any Mananjary fotodrafitrasa vaovao natao hanifanana ny tanora sy ireo tantsapamokatra amin'ny faritra Vatovavy sy faritra hafa manodidina eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Tonga nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy tany antoerana ny sekretera général ny ministère ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo Rabarson Andritina Arsène notrony solombavam-bahoaka voafeto amin'ny district any Mananjary Randry Arson Maurice sy Letskourana Panuelson Ivena ny solotena ny lehibe ny faritra ary ny vahoaka maro tao antoerany fanampanazavana. Valopolo isanjaton'ny malagasy dia mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena avokoa ilain'ireo tantsaraka izany ny fiofanana mba hatsara ny vokatra hamatianina azy ireo amin'ny asa fivelomany. Mandritra ny 3 taona no miofana eo amin'ny ity collège agricole ity ireo mpiofana ka ny 2 taona eto an-toerana ary ny amin'ny taona fahatelo kosa no manao fizarana asa ho an'ny tantsamatianina izy ireo. Anisany nampisongadina n'ity collège agricole ity dia ny fananany fotodrafitrasa tena tsara ary fotodrafitrasa afaka hitondra fanavaozana indrindrandrindra eo amin'ny seha-pikarohana, fomba fahaizana, fomba fitantanana ny tontolo ambanivohitra indrindra fa ny fambolena. Azo eritreretina ihany koa fa ny sehatra sara amin'izao dia tsy mijanona eto anivon'ny faritra Vatovavy irery ihany fa misokatra ho an'ny faritra rehetrarehetra manodidina. Ny vokatra andrasana dia mba hananan'ny faritra aloha voalohany fahaleovantena ara-tsakafo ary miafara ihany koa amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny firenena malagasy. Ankoatra ny fiofanana ataon'ireo mpianatra amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana dia hisitraka fiofanana mikasika ny fanaovana mofomamy sy informatika ihany koa izy ireo hoy ny tompon'andraikitra. Ny fiofanana tao ato moa zany dia ny fiompiana, taranja fiompiana dia ny fambolena dia ny fitantanana zany dia ny fiainam-pikambanana satria tena ampiofanana azy hoe miainga tany kely ny fifatana moa zany ny tanora eto dia handivy an'ireo olombentsika ireo izy any aoriana dia ampiofanana momba fiainam-pikambanana koa ny tanorantsika eto dia ny fepetra handraisana ny tanora moa zany dia 14 ka 17 taona zany lahy na vavy na efa nianatra izy na mbola andalam-pianarana zany ka mazoto amin'izay sehatry ny fiompiana sy fambolena zay dia afaka raisina dia ny niveau any classe zany 6e hatramin'ny 3e zany hoe afaka CPE zany efa mahafehy manoratra tsara. Ity no collège agricole fahaenina eto Madagasikara mitondra ny teny filamatra hoe tanora mpamokatra tsara ofana matianina ary fitaratra ho an'ny manodidina. Vaovao eo amin'ny sehatry ny fampianarana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny efa 7 taona ny CEG Anjevagara anatin'ny district Navaradrano. Tsangambato ny fankalazana ny fananganana efitrano fianarana roa ao an-toerana hanatsarana ny kalitaon'ny mpampianarana. Tonga nanotrina ny lanonana tao an-toerana ny solombavam-bahoaka Navaradrano niatraka tamin'ny ben'ny tanàna Anjevagara samy nanamafy ny fanohanana ny sekolina amin'ny tanjona napetraka izy ireo fanadihadiana nataon'ny taiziny. Feno 7 taona katroka androany nitsangana ny CEG Anjevagara anatin'ny district Navaradrano. Fotodrafitrasa izay niainga tamin'ny finiavana iray aman-dreny no nahafahana nanangana azy tamin'izany fotoana manolona ny olana seran'izy ireo. 10 kilometatra miala ny tanàna mantsy vao ny CEG tamin'izany ka niteraka fahasahiranana ho an'ny mpianatra. 9 ireo mpianatra 7 taona lasa ary efa mananika ny 170 sy 900 zany ankehitriny. Tsy mbola maraka ny filana nefa ny fotodrafitrasa misy raha ny fitarainana. Tsy misy afa-tsy 12 ny efitrano fianarana ao an-toerana kanefa misy section na 12. Fanambogoavana napetraka amin'izao fankalazana izao araka izany ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ahafahana mandray mpianatra araka amin'ny tokony ho izy. Tsy ampy ny sanina izay ianaran'ny ankizy. Ary izay no nahatonga anay nisafidy hanao fotodrafitrasa hanamarihana ity fa 7 taona ity hanao ilay salle de classe misy roa dia ao anatin'izany moa efa natoboka tamin'ny fotodrafitrasa izy androany ny fankalazana misy ny ivony ary misy ihany koa ny famaranana izay hitokanana ilay fotodrafitrasa na nitsangambato hanamarihana izay 7 taona. Efitrano anankiroa zany no atsangana eto amin'ny sekoly CEG Anjevagara ity mba hanamarihana
izany fankarazana faefapolo taona zany sady ho famahana ny olana ny amin'ny tsy fampin'ny salle de classe ihany ankoatra ny fotodrafitrasa misedra olana goavana ny sekoly eny Anjevagara ka iantsona izy ireo ny tompona andraikitra mahefa ijery sy amany olana misedra olana maro moa zany ny teanivon'ny fanabeazany na ny resaka fanabeazana fotsiny azy ankehitriny tena manahirana satria efa maro ireo ataontsika hoe karazam-panabeazana manabe ny ankizy ankehitriny anisany manabe akoho manko na ny fiarahamonina na ireo ny aino amanjery isan-karazany na ny any fiangonana ary anisan'izany ny ty amin'ny sekoly ka tena sarotra ankehitriny ny toerana misy ny mpanabe ny amin'ny fitezana sy ny fanabeazana ny mpianatra ary raha ny eto amin'ny Sovia Anjevagara manokana dia misy ihany koa ny olana izay anisan'ny tsy fampina mpampianatra satria dia mbola misy mpampianatra enina zany zao ny maître Fram eto anivon'ny sekoly izay besatra ihany koa ho an'ny ray aman-dreny zany zay ka dia anetanana ny mpitondra fanjakana mahefa zany mba hijerevana ny mahakasika an'izay mba anamaibanana ny ray aman-dreny mba ahafahany ray aman-dreny mampianatra ny zanany araky ny tokony ho izy manana EPP 7 CUG sy lycée ny commune Anjevagara mitaky fanatsarana avokoa anefa ireo fotodrafitrasa mpampianarana ireo ny akinbe ny tanàna fa lasadino ny siatry ny fampianarana teo aloha saingy atao laharam-pamiana kosa zany amin'izao fotoam-piasana izao ho an'ny commune tsy afaka miala amin'izany dia ataoko hoe amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny CUG atao anatin'ny fampihadidian'ny commune Anjevagara tsy maintsy manday an-tanana ny fanamboarana an'izay fotodrafitrasa izay teo salle de classe moa ny tanjona commune mandray an-tanana mavitrika ao anatin'ny fanamboarana satria raha ny CUG tsy manana fahafahana betsaka amin'izany hitako ihany koa ny ray aman-dreny aty ambanivohitra somary sahirana isaorana mmpanontsaina ny tanàna fa misy soravola nafiktena ty amin'ny fanamboarana ny CUG dia ho ampiasaintsika zany eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka na ny zanakam-pelezana zany na ihany koa ireo ataontsika hoe partenaire technique et financier zay miara-miasa amin'ny commune dia ireny zany tsy maintsy jerentsika daholo satria tao trano sy fandery izy ty tsy maintsy fanoanana ny fanamboarana n'izany fotodrafitrasa zany dia tao anatiny 5 taona lasy zay tsy dia tena voajery le sehatry ny fampianarana fananganana fotodrafitrasa eto ny commune Anjevagara tsy maninatra amin'ny teny an'izany fa niompana betsaka tany amin'ny tetikasa fa ampidiriny rano fisotro madio ny commune sy ilay fotodrafitrasa fototra tsotro ireny fa manomboka eto zany amin'ity 5 taona manaraka izay tantanana ny commune ity efa napetraka hoe tsy maintsy hojerena ny fanabeazana dia isy ny fanatsarana amin'ireo EPP anankifito izay misy eto amin'ny commune ny CUG sy ny lycée mba ahafahantsika mba ahafahan'ny zanakitsika moa zany indrindra mba manana fotodrafitrasa tsara tsy tena hoe manara-penitra be fa mba manakaiky ny tena hoe norme mba ahafahan'zareo mianatra miantsony malala tanàna rehetra ny solombavam-bahoaka ifanohana amin'ny famitana ny fotodrafitrasa ho fanohanana ny fanabeazana sy fandraisana anjara amin'ny fananganana efitrano tsekoly izay ho tsangam-bato fahatsiarovana dia nanolotra lela vola sy simenitra rotonina ny tenany taotrano tsy evandery osiziny taolo asa vadidrano tsy vita tsy fanakonana zany zavatra zany dia mitaky adidy mitaky andraikitra ihany koa ka mampirisika atsika rehetra manandrika etona na ny eto na ny tsy eto mba andray anjara amin'izany fankalazana ny tsangam-bato ny fahevam-polo taona ny CEG Anjevagara zany zavatra ngezabe no atao ary zavatra hipetraka ho lova ho tantara ihany koa eto amin'ity vohatra sy tanàna ity ka amin'ny andraikitra mahasolombava-bahoaka dia mamelahana reo raha nao antsoavo antsika rehetra mba hifanohana amin'izany zavatra ngezabe zany dia anehoana fa olona iray isika ary tokony hifanohana isika fa tsy amin'ny raha-pirenena ihany ny fanohanana fa amin'ny zavatra ngezabe tahaka an'izao ka dia egnaneo vita tsaka sandavana izany tsangam-bato ny fahefa-polo taona zany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ny fankalazana ny fahefa-polo taona ny CUG Anjevagara anatin'ny distrika Navaratrano Vavaon'ny finoana ho tanterana ny alady ho avy zao ny amin'ny collision matsonjo be ny fivoriam-be isan-kerintaonany synode party arivo avaradrano eo anivon'ny sany FJKM ho mariana amin'ny alalany fiombonana amin'ny fotoam-pivavahana lehibe iarahan'ny mpino kristiana rehetra izany arahan'ireo seho fiderana samihafa hiavaka ny amin'ny ity taona ity hisokatra ho an'ny mpino FJKM rehetra tsy ankanavaka ny fotoana ary nanasana manokana ihany koa ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena fanadiadiana eo amin'ny sariny ny artanjo ny fanay no mahavelona
ny nofo tsy masoa na inona ny teny izay nolazaiko taminareo dia ifanasy fiainana araka ny jaonina toko fahina andininy fatelombinipolo un'olo hevitra iompana ny vivrimbe isan-keritaona nisy rodapartany iarivo avaradrano ao anatin'ny sany FJKM fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Iombona ao anatin'ny fotoan-dehibe ny mpino rehetra ny alady 10 Mey ho avy izao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Izy ny fiara-mivavaka fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fanoloran-tena ary fanolorana voka-dehibe mandritra izany. Tamin'ity zany na mafisina mihitsy zany hoe ahoana ny fiombonatsika ary eto dia mbola manasantsika rehetra tena hiara-iombona amin'io fotoana lehibe io, hiara-iombona ny sekoly FJKM rehetra atao amin'ny SP arivo avaradrano. Manamarika ny ihany koa ny fisiany voka-dehibe zany hoe i kristiany ny sambatan'olona atao amin'ny SP avaradrano dia hitondra izay veriny voka-dehibe ny tain'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainany ary dia hoentina eny amin'ny Coliseum izany. Mety misy manao voka-dehibe vola, mety misy manao voka-dehibe zavatra fa dia zava-dehibe avokoa izay miomanany olona rehetra ao anatin'izany. Ary manamarika nyity fotoana ity ihany koa dia ny fisokafana ny fanasana, fanentanana ny amin'ireo FJKM rehetra manerana ny sany FJKM izay mandre izao fanentanana izao. Ny tamin'ity zany dia tsy nihidy tato amin'ny sodapartany rery izahay fa tena manasa ny rehetra hiara hivavaka satria mivavaka ny marina dia mahery indrindra. Ary raha marotsika ny tonga ao dia tena isy fitahina lehibe tsy ho an'ny fiangonana ihany fa ho an'ny firenena ihany koa. Manokatra ny varavarana ho an'ny mpino FJKM rehetra ny SPA 19 ary nanasa manokana ihany koa ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena amin'ity isan-keritaona ity. Tamin'ny taon-dasa dia indroa isan-taona no manao an'izao fampiompivavahana lehibe izao ny SP arivo avaradrano. Fa amin'ity taon'ity kosa araka fanapa-kevitry ny komity lehibe dia no hoe atao indray mandeha any ary atao alahady. Taloha zany izy io natao alohan'ity dia asabotsy na alakamisy ny fanaovana an'izy io amin'ny antsoina hoe février voalohany, février faharoa. Fa ny amin'ity taon'ity dia alahady ary indray mandeha any io zany dia amin'ny herintaona indray. Zay nahatonga azy hoe février isan-keritaona. Ary zay mahatonga Andriamanitra mahatrany fanentanana ny amin'ny fahatongavantsika satria vita io zany dia amin'ny herintaona indray raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaintsika na afaka miatrika izany. Anomboka amin'ny fitora sasany ny fotoana amin'ny alalan'ny asa sy fampahirezana arahiny sorady samihafa. Amin'ny sivora sasany no anomboka ny fotoam-pivavahana isan-keritaona izay tariny sodapartany. Ny filohan'ny FJKM kosa no hitondra ny afatra mandritra izany. Ho feno fandaharam-potoana amin'ny alahady io ka amin'ny 10:00 no fiafaran'ny fotoana. Misy ny fandaminana manokana efa napetraka ho an'ny fandavirariana izany ka ny sabotsy ho avy izao no isian'ny fivoriana ny tompona rehetra rehetra amin'ny fantanterana izany eny an-toerana ihany. Maresaka avy any ivelan'ny olona valo hatreto no fantatra fa mitondra ny tsimok'aretina antivirus atao anatin'ny sambo MV Angus raha ny filazana nataon'ny vondrona iray isam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Olona 3 no namonyainy. Marary iray kosa mbola anaty fahasarotana ary 3 hafa manana soritra aretina malefaka. Alefa mody avy hatrany ireo olona sisa tsy marary nentin'ny sambo raha vao tonga ao Espagne ho ny fanjakana Espaniola. Tsy mitovy amin'ny coronavirus kosa ny antivirus ho ny vondrona iray isam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Fanampanazavana. Taoriana ahitana ny olona nitondra ny antivirus tao amin'ny sambo MV Angus izay nizotra ho any Espagne dia nanao fanambarana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Espaniola fa raha vao tonga ao Espagne ireo mpandeha sisa tsy voan'ny antivirus dia alefa modany amin'ireo firenena misy azy avy. Etsy andaniny nilaza ny tare jeneral'ny OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus fa ambany ny tany loza maneran-tany mikasika ny fahasalamam-bahoaka ary tsy azo ampitahaina amin'ny valana aretina Covid-19 izay nandrepaka olona maro ny antivirus. Hatramin'izao, araka ny vaovao navoaka ny OMS, dia 5 ireo hita fa mitondra ny tsimok'aretina antivirus ka ny 3 amin'ireo namonyainy, ny iray kosa mbola ao anaty fahasarotana ary ny 3 ambiny manana soritra aretina malefaka. Tsy dia fahita firy ny antivirus izay mifindra amin'ny alalan'ny fivalanana, ny rora, ny tazo, ny olana amin'ny fandevonan-kanina ka mety hivoatraingana amin'ny tranga sasany ho aretin'ny avokavoka, ny tsy fahatomombana ny taovam-pisefona mahery vaika ary ny fantairana. Amin'ny ankapobeny dia ireo biby toy ny voalavo no mpamindra ny antivirus izay hita any anaty alan'ny continent américain. Par l'urine, les excréments.
Napetraky Frantsa ao amin'ny faritry Detroit d'Ormuz ao malalarobe ny sambo-piady Charles de Gaulle miantso ho any États-Unis sy Iran ambanidinika manokana ny raharaha momba ity Detroit d'Ormuz ity Frantsa izay niantso ihany koa ny amin'ny tsy tokony ampifangaron'izany amin'ny ady sy ireo fifampirarahana eo amin'ny rotonta fanadihadiana. Maro ireo tatsambona ratra saingy tsy nisy kosa ny anana fohy. Taorian'io trano io dia nangataka fiarovana tamin'ny tafika an-dranomasina Amerikana io orinasa io izay tafiditra ao anatin'ilay tetikasa vaovao, tetikasa fahafahana izay napetraka Donald Trump mba hiatohana ny fiarovana ny sambo mivezivezy ao amin'ny faritra. Plusieurs marins ont été Ny mikasika ireo kambana miravavy kanefa tsy mitovy ny rainy sy ilay zazalankely 10 taona teratany Meksikana marantsaina indrindra no hafakely entina mitsika anio arahoary. Kambana iray kibo izy miravavy fa samihafa andrainy. Tamin'ny alalan'ny fitiliana ADN natao tamin'ny taona 2024 no namantaran'i Michelle Osborne sy Lavinia Osborne, kambana Britanika 27 taona, fa samihafa andrainy izy ireo. Tranga miavaka antsoina hoe superfécondation hétéropaternelle no niseho raha ny fanazavanin'ny patience. Mitranga izany rehefa misy atody roa miaraka mivoaka ao anatin'ny fotoana malonaka ny vehivavy ary niaraka tamin'ny lehilahy roa samihafa indreny tao anatin'ny fotoana fohy. Niarany tombo tao akibo izy roa ary teraka tamin'ny andro iray ihany kanefa samihafa indrainy. Tombanana 20 monja ny tranga toy izao voasoratra maneran-tany. Ny fitadiavana ny marina momba azy no nanosika azy miravavy hanao ny fitiliana satria niotezain'ny havana izy ireo fa tsy teo aniran'ny ray aman-dreniny hatramin'ny fahazazany. Tratry ny aretin'ny fanadinona ihany koa moa ny reniny niteraka azy ireo ka tsy afaka namaly ny fanontaniana napetraka tamin'ny itsony. Nandritra ny 27 taona, lehilahy antsoina hoe James no ninono izy ireo fa rainy. Rehefa nivala nefa ny fitiliana dia hita fa diso izany. Taorian'ny fikarohana dia fantatra fa i Alexa no ray Michel ary Arthur no ray Lavinia, izy ireo izay samy namany ilay reniny taloha avokoa. Manana quotient intellectuel 220 amin'ny fandrefesana ny farany tantsaina izay voalaza fa ambony noho ny Einstein ity zazalahy Meksikana 10 taona antsoina hoe David Da Vinci ity. Mahafehy teny vahiny maro i David, toy ny fiteny Espaniola, Anglisy, Frantsay ary Alemana. Mianatra teny Rosiana, Portugais ary Italiana ny tenany amin'izao. Nanaraka fiofanana manokana momba ny habakabaka tao amin'ny asa koa i David, izay nianarana namory fiaramanidina sy ny fomba fiainana amin'ny habakabaka. Nanome lesona sy nanao valan-dresaka tamin'ny université sy fikambanana iraisam-pirenena maro ihany koa i David, izay namorona application mampiasa farany tantsaina artifisialy antsoina hoe Makaios. Natao hanampiana ny ankizy eo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-petsepo ity application ity. Hanampy azy ireo hamantatra sy tantana ny fihetsepony ary hanome torohevitra ireo hiaran'ny eritreritra sy ny fampijalena ny an-tsekoly. Ny tena tanjony ihany koa dia ny mpandidy voalohany any amin'ny habakabaka sy hamorona orinasa lehibe toy ny SpaceX. Teizay ko tombo kilasy tongivavy manakatona ny fampahalalam-baovao mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa rampitso amin'ny ora mahazatra indray.